Hiditra ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika indray kosa isika araka ny fahafantarantsika rehetra moa dia ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy izao ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy sy ny fianiana ny lanonam-pianiana ny filoha vaovao ihany koa ery Rajaondarimampianina ary eo ihany koa lanonam-pamindrampahefana izay ho tanterahina rahampitso ihany koa eo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao filoham-panjakana minisitra ary olo-panjakana avy any ivelany maro ary moa no avy anatrika ny lanonam-pamindrampahefana sy fianianana izay ho tanterahany filoham-pirenena vaovao ery Rajaondarimampianina izay efa fantatra moa hoe izavy ireo vahiny ho avy anatrika ny lanonana famindrampahefana sy fianianana izay raha antsika ny vaovao sy ny andinindiny mahakasika an'izay ho tanteriny vola Ravoavy. Firenena raiky amby folo dia Seychelles, Maurice, Namibie, France, Japon, Algérie, Corée du Sud, Burkina Faso, Afrika Atsimo ary Nigeria miampy ny fikambanana iraisam-pirenena enina dia OIF, COI, ONU, SADC, Vondrona Afrikana ary ny BAD no efa nanamafy ny fahatongavany anatrika ny lanonana famindrampahefana sy ny fianianana tanterahan'ny filoham-pirenena vaovao ery Rajaondarimampianina ny faran'ny herinandro izao. Anisany nandefa solotena anatrika ny lanonana ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Ban Ki-moon, Andriamatoa Aileo Kyrios no avy anatrika ny lanonana etsy Mahamasina. Délégation mafonja no tonga eto Madagasikara ho an'ny Namibia, nitarika izany ny filoha namibianina Hifikepunye Pohamba izay sady filohan'ny troikan'ny SADC miaraka amin'ny minisitra sy minisitra lefitra amin'ny sahan'andra raham-bahiny namibianina ary tompona andraikitra 7 hafa araka ny taritra voaray dia rahampitso izy ireo ny gadony eto Madagasikara. Samy anatrika ny lanonana ihany koa ny filoha komoriana Ikily Lodouanine ary James Alix Michel filohan'ny Seychelles sy ny filoha mauriciana Kailash Pouriag. Ho an'ny la France dia Ramatoa Yamina Benguigui ministra amin'ny sahan'andra raham-bahiny tany mampiasa ny teny frantsay no isolotena amin'ny filoha frantsay François Hollande anio alina no tonga eto Madagasikara ny tenany. Anisany ho avy ihany koa Andriamatoa Théodore Rollo iraka nalefan'ny sekretera jeneralin'ny OIF Andriamatoa Abdou Diouf. Abdelaziz Bouteflika filohan'ny Algérie ihany koa dia hanana solotena anatrika ny lanonana eny Mahamasina ny sabotsy ho avy izao. Ho tonga eto Madagasikara anatrika izany Andriamatoa Ben Ali Cherif Abdelaziz izay efa ambassador algériana teto Madagasikara nandritra ny taona maro. Ho an'ny Burkina Faso dia ministra amin'ny sahanan'ny fifandraisana amin'ny parlemanta sy ny fanavozana politique, ministre chargé des relations avec le parlement et des réformes politiques Andriamatoa Bongeni Narsène ny solotenan'izy ireo. Efa nigadona teto Madagasikara ny folakandro teo ny délégation avy amin'ny Vondrona Afrikana sy ny SADC. Ho an'ny Vondrona Afrikana dia tonga eto Madagasikara nanomboka ny atoandro teo Andriamatoa Boubacar Diarra, filohan'ny Vomera amin'ny Vondrona Afrikana ao Burundi. Efa eto Antananarivo ihany koa Andriamatoa Joaquim Chissano, filoha mozambikanina teo aloha sady mpitarika amin'ny fanelanelana na momba ny raharaha Madagasikara eo anivon'ny SADC. Andriamatoa Joaquim Chissano izay miaraka amin'ireo mpanolontsainany Dr Leonardo Simao, John Tessar, Nuno Thomas. Ary ho avy ihany koa Andriamatoa Stergo Matax, sekretera mpanatanteraky ny SADC. Efa eto Antananarivo ihany koa ny délégation mafonja avy any Afrika Atsimo, nitarika izany ministra lefitra amin'ny sahanan'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiara-miasa Andriamatoa Marius Fransman. Nigeria dia efa nahatonga ny solotena anatrika ny lanonana famindrampahefana sy ny fianianana tanterahan'ny filoham-pirenena vaovao ery Rajaondarimampianina. Ny haut commissaire Matilda Kouachki no mitarika ny délégation nigériane. Ho an'ny firenena aziatika dia Japon sy Corée Atsimo nandefa solotena anatrika ny lanonana eny Mahamasina ny sabotsy ho avy izao. Ho an'ny Corée Atsimo dia ministra ny raharaha-bahiny Andriamatoa Yoon Byung-se no hitarika ny délégation. Ramatoa Hiro Takaishi Hara, ministra lefitra amin'ny sahan'andra raharaha-bahiny mitarika ny délégation japonais.